Tantsapamokatra tamin'ny mpianakaviana miisa 700 avy amin'ny faritra Matsiatra Ambony no notoloran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anampamokarana milanja 770 taona ny ampy fitaovam-pambolena miisa 100 tao amin'ny distrika Nambalavao ny 12 septambra 2022 lasa teo. Ireto tantsaha ireto izay miasa amin'ny sahasekoly miisa 12 tohanan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aranjono amin'ny alalan'ny fandaharana asa sy ny FDA na ny tahirim-bola ho fampandrosoana ho amin'ny famokarana. Tanjona ny ampitomboana ny vokabary any amin'ny faritra Matsiatra Ambony ary entina anatratrarana ny vinan'ny filoham-pirenena dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Nambaran'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aranjono nandritra ny lahateny nataony fa lemaka madinika sy saratsala ny mirefy 590 hektara no arenina sy avozona ny amin'ny faritra iny. Velim-panantenana araka izany ireo tantsaha amin'ny faritra iny fa hiakatra avo efatreny ny vokatra ho azon'izy ireo. Manaraka izany, ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aranjono dia nahatsangana ny grenier communautaire villageois na ny sompotra iombonan'ireo tantsaha ka mahazaka 100 taona ao amin'ny commune Anjoma, faritra Matsiatra Ambony. Santionany amin'ny tosika omenan'ny tantsaha ihany ireo fanampiana ireo raha nambaran'ny filoham-pirenena. Netsika tonga dia asa fa tsika bary efa fanambiny metsika nataotsika ny hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo noho izany mila ampina ny tantsaha, ny mpamokatra sy ny mpamboly. Noho izany dia natongavanay eto androany miaraka ministra ny zay tompon'andraikitra ny ministra ny agriculture, ny élevage sy ny pêche dia tonga eto izahay anampy anareo tantsaha. Ny ataotsika dia misy an'le hoe champ école paysan producteur zany hoe eny Antsaha mihitsy no atao ny fampianarana ahafahantsika mampitombo ny vokatra. Zay ny zavatra ho atao ka noho izany dia atolotra an'ireo fianakaviana 700 zay mpamokatra mpamboly na hoe exploitant agricole zay omena 34 tonnes anazesika NPK. Zay no mena nareo eto androany. Ao ihany koa ny 6 tonnes na guano zay omena nareo tantsaha maro ihany koa fa indrindra ny fanampiana nareo ara-pitaovana zay maromaro moa izy eo fa zay échantillon ihany ny hitantsika eto zay omena nareo tantsaha mpamokatra. Ny zavatra hokendrentsika dia ny fampitomboana ny vokatra azonareo na hoe ny rendement ny tonne na l'hectare mba hitombo ny vokatra fa tsy hijanona ny vokatra zao. Ny fahasahiranana tao alohan'ny izao fanomezana izao tohana izao dia tena sahira tokoa zahay tantsaha satria sampy ny fanamasahana ny taninay, fandonahana ny tany dia sy ampy ny ara-teknika, sampy ara-teknika zany zahay tantsaha dia nefa amin'izao zany zahay efa nahazo fiofanana dia nahazo an'ity tohana ity. Fa ngay zany tao taloha rehe mamboly vary ngay dia ao amina vary 2 tonnes sasany eo ny hazanay amin'ny tany 2 hektara. Dia nefa amin'izao ngay manantena sy mino fa vokatra vary 5 tonnes par hektara satria efa nahazo fiofanana zahay dia nahazo an'ity tohana nomeny voaloha tandroany.